Tesa tamena no ambo-piaonan'ireo mpanokastina ho an'ny agence ION izay fotoana na ahafahana napafantatra misimisy kokoa ny makasika ity agence Lyon ity ny vondrona GFI ihany koa dia nomena lanja tao anatin'izany fampahafantarana izany raha ny fanazavana izay noentiny ny tompona andraikitra. Zavatra mitsangan'io dia ny fampahafantarana ny programa rehetra sy ny mombamomba ny GFI. Aloana dia plateforme anankiray izy io dia ao anatin'ny programany aloana ny GFI izay miompana bebe kokoa amin'ny resaka fiesta arak'izay anarany hoe génération fiesta izay fanafoezana azy moa izany hoe GFI. Be dia be mihitsy io voatanisako eto ny hetsika izay atao fa eto moa izany dia ny invitenay satria misy karazany telo anatin'ny GFI dia ny GFI partenaire dia ny GFI member dia ny GFI people na ny artiste dia ireo no navondronay tamin'ny activité izay ampahafantarina hoe inona n'izany hoe GFI izany, inona ny programany, inona ny tanjony sisa. Le casting moa zany dia velamina be kokoa satria suite ny voalohany nataony iny dia be mifangatahana hoe misy olona ngeza nefa ty ao anatin'izay sehatry ny mannequin sisy zay dia velarinay le izy fa tsy natao ohatran'ilay teo aloha hoe tsy maintsy mensa tsy maintsy zao sara taona tsy miova moa zany tamin'ny voalohany izy 5 à 45 ans dia zao le izy ataona hoe vao manomboka mahay miteny na afaka mandray anjara fotsiny manomboka herintaona dia efa afaka mandray anjara.